teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia raina ny tompo misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany lehibe dia izao samy mbola velonaina izao ka nataony natratra ny andro androany ary mbola nataony afaka ihany koa manaraka tsara ny fandarana mitondra ny lohateny hoe teo afaka va ianao. Nataony velonaina isika satria misy zavatra tian'Andriamanitra tongavanao, misy zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainanao na eo amin'ny fiainany ankonanao ray manontolo. Voalohany amin'izany, tian'Andriamanitra ho vonjena ny fanahinao tompoko. Zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy zany ary zavatra efa nirin'Andriamanitra tany aloha be tany ary mbola iriny ho tanteraka mandraka ankehitriny. Faharoa, amin'izao fahavelomanao zao ihany koa dia tiany ianao atsapa andreo teny izay efa nataony Jesosy. Ahoana ho Jesosy? Raha tonga eo amiko ianareo dia omeko fitsaharana. Raha tonga eo amiko ianareo dia omeko fiadanana. Raha tonga eo amiko ianareo dia omeko fiainana be dia be. Tsy resaka zany na teny fampaherezana nataony Jesosy fotsiny zany fa zavatra tena hoe tiany ho tanteraka zato isan-jato eo amintsika tsiraray avy anisan'izany ianao zay mandre an'izao afatra entiko izao. Mino fa hitondranao amin'izany tokoa zao afatra entiko androany izao. Eno tsara zao afatra entina ho antsika tsiraray avy izao. Marina fa efa nanota teo anatren'Andriamanitra isika zanak'olombelona. Anisan'izany ianao tsisy afaka ny anamartena hoe tsy mbola nanota mihitsy ao. Ary mendrika ny nandray ny valiny nataontsika isika tsiraray avy isam-batan'olona. Natao ho very mandrakizay ny farantsika. Ary natao hipetrahana olana mandavataona ny fiainantsika mandritra fahavelomana eto ambony tany ity. Natao amin'izany isika no ny fahotantsika sy ny faratsintsika sy ny fisarantsika tamin'Andriamanitra tsy to. Ahoana ho Paoly? Asa mety fitana ianareo hoy izy. Andriamanitra tsy azo vazivazina fa zay afafin'olona nojinjaina. Raha namafy ota sy zavatra ratsy teo anatreny ianao dia hijinja ny valiny zany. Fa raha namafy zavatra tsara ianao dia tsy maintsy hijinja ny valiny zany ihany koa. Zao anefa ny vaovao mafaly le izy hoy ao. Na dia izany aza ny momba antsika zanak'olombelona, ny momba anao. Na dia izany ary ny fiainantsika hatrany am-boalohany. Ary taorinany nalavany Adama sy Eva dia nanamboatra programa Andriamanitra. Zay le vaovao mafaly. Taorinany nalavany Adama sy Eva dia nanamboatra programa Andriamanitra fa amonjy ny fanahintsika. Aramerina antsika hoe ho aminy indray. Zay le vaovao mafaly. Na dia efa nanao ratsy azy isika teo aloha, na dia efa niana tamin'ny fiainana maloto ary isika, dia izao nanomboka tamin'ny fotoana taorinany nalavany Adama sy Eva ny marimarina kokoa dia nanomana programa ny tompoandriamanitra fa amonjy ny fanahintsika ary amerina antsika hoe ho atanany indray. Tena fahasoavana izany. Ahoana ho Baiboly? Efa hainao tsara le voalaza. Jaona 4:1-12. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany itokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ambonin'izany araky ny fanambarako tery aloha, tian'Andriamanitra hanana fitsarana ianao. Tian'Andriamanitra hanana fiadanana ianao. Tian'Andriamanitra hanana an'le fiainana be dia be ihany koa ianao. Tian'Andriamanitra hanana zany rehetrarehetra zany ianao, isika mandritra ny fahavelomantsika eto ambony tany ity. Tsy hoe le ho avy ratry zay ihany no
no manin'andriamanitra mba ho antsika de ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny any an-danitra fa le fiainatsika eto ambony ty tany ity mihitsy mandritry ny fahavelomantsika de mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana no atao mba ho arak'izany tokoa ny fiainatsika zanak'olombelona. Voalohany tsy maintsy mino ary tsy maintsy manaiky ianao zay mandray tsy mahita am'izao fotoana zao, tsy maintsy mino ary tsy maintsy manaiky ianao fa Jesosy Kristy lay zanaka latokan'Andriamanitra lay voalaza teo hoe nomeny atsika zanak'olombelona, tsy maintsy mino ary tsy maintsy manaiky ianao fa izy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity, izy no voalaza fa mpamonjy ny fiainatsika zanak'olombelona. Tsy maintsy mino ary tsy maintsy manaiky ihany ko ianao fa fanomezana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra Jesosy Kristy ho famonjena ny fanahintsika sy ho famerenana atsika hoe ho an-tanan'Andriamanitra iray. Araky ny voalazan'ny baiboly rehefa tonga teto ambony tany Jesosy Kristy, rehefa tonga tety ambony tany izy satria zay ny voalaza hoe nomena atsika zanak'olombelona Jesosy, zany hoe natao nandao ny lanitra izy ary nampidinina tety ambony tany. Ary tamin'izy nandao ny lanitra ka niditra tety ambony tany de nampitafian'Andriamanitra nofo sy ra nataony tahaka atsika zanak'olombelona mihitsy. De rehefa tonga tety ambony tany io Jesosy atao hoe zanak'Andriamanitra io de nanaiky nanao sorona ny tenany teo ambony hazo fijaliana izy, nanaiky ny nandatsaka ny rany teo ambony hazo fijaliana izy ary nanaiky ny hofaty ihany koa ary tsy maintsy nandalo an'izany Jesosy Kristy satria zay no lala tokana hitan'Andriamanitra fa mahavoavojy ny fanatika zanak'olombelona mpanota ary lala tokana ahafahan'Andriamanitra mamerina atsika hoe ho an-tanany indray, zany hoe hiala eo ambanin'ny fanapahany devoly ny fanatsika fa kosa ho lasa hoe ho ambanin'ny fanapahany fanan'Andriamanitra indray. Ahoana ho amin'ny baiboly andao nge vakitsika ato amin'ny Lioka toko faharoa Lioka toko faharoa de vakina ny 10 sy ny 11 mazava ny voasoratra aroa ny anjely taminy zao zany teny anjely tam'ireo mpiandrondry tam'izany fotoana zany: aza matahotra fa indro milaza telo sy mafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe zay ho an'olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Zany hoe nambarany anjely tamin'ny fomba ofisialy teo anatrehan'ireo mpiandrondry zay gaga sy talanjona satria nisy fisehoan-javatra tsy nampozindreo tam'izany fotoana zany. Ay tonga ny anjely ilaza vaovao mafaly hoe iaza matahotra ianareo aza manany am'izao zavatra mitrango zao ianareo fa zao ny vaovao mafaly, fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra velony eto ambony ty tany ity fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ahoana ihany koa ny voalazan'ny baiboly ato amin'ny bokin'ny Romanina toko 5 andininy 9 sy ny 10 ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny: fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany atsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Andriamanitra nampiseho fitiavana atsika zanak'olombelona araky ny voalaza teo fa fontsika mbola mpanota, fontsika mbola mpanompo sampy, fontsika mbola nanana fitondratena ratsy, eny ataoko hoe hatram'izao ary mbola manana zany ianao de zao voalaza manao hoe fa fony mbola mpanota isika dia maty namonjy atsika Kristy, maty namonjy atsika Jesosy Kristy. Eo amin'ny 10 koa maika azy ny amonjeny atsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rany isika. Zany hoe am'izao vaninandro zao zany de misy fahatezerana lehibe avy any an-danitra ary mino fa zany no fototry ny olana amin'ny karazany misy eto ambony ty tany ety, tsy eto Madagasikara ihany fa any amin'ny firenena maro samy hafany. Vokatra fahatezeran'Andriamanitra io fa saingo havan'Andriamanitra zay tonga am' Jesosy mba tsy haran'izany fahatezerana izany. De toy zao ihany koa ny voalazan'ny baiboly
ato amy kolosiana toko voalohany 5:20 sy ny 20 vakina amy anaran'i jesosy lay teny fa setriky ny ray ho ao aminy no itoeran'ny fahafinoana rehetra sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy ka de ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanao fampihavanana eny izy hoy zao no fampihavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra de taorinan'zay zany hoe maty jesosy zay ny tiany baiboly ambara de nalevina izy fa taorinan'zay dia natsangan'andriamanitra tamin'ny maty izy dikan'izay zany misy zavatra lehibe sy magaka ho ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona zay mino an jesosy zay manaiky an jesosy fa izy no tompo sy mpamonjy tokoa noho izany mba hatonga anao anana fanavovojy mba hatonga anao ho tavaverina somatsara eo tanan'andriamanitra indray zany hoe ho vita fihavanana amin'andriamanitra ianao dia mahafisiko mino sy maneke fa jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity ary mino sy maneke an'lay famonjeny sy lay fanavotana zay efa nataony ho antsika zanak'olombelona teo ambony azo fijaliana ary mino sy maneke fa efa natsangan'andriamanitra tamin'ny maty jesosy kristy ary eto de manambara amitsika fa matoa an jesosy naniraka andreo apôstôly hoe mandeany ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ndikany hoe filazantsara matsy araka voalaza amy Korintiana voalohany 12 andininy voalohany sy faharoa fahatelo sy faefatra de hoe jesosy kristy maty no fahotantsika zanak'olombelona jesosy kristy nalevina ary jesosy kristy natsangana tamin'ny maty matoa nasainy jesosy ho ambary ombianombiany zany satria zay mihitsy no lalana tsara indrindra avy any an-danitra avy amin'andriamanitra azo antoka avoavonjy ny fanany olona atavaverina ny olona hoe ho amin'andriamanitra indray ka ho tanteraka le programa an'andriamanitra tany amboalohany fony tsy mbola lavo fony tsy mbola niala tamin'andriamanitra ny zanak'olombelona ka eto de manentana hoe resy jesosy aoka ny vavanao no hiteny hoe jesosy io makatoerana ato anatiko anao fa manompoka androany de manaiky anao ho tompoko sy ho mpamonjy ay ao zava-dehibe amin'andriamanitra ny anaovanao an'izany toy zao mantsy no voasoratra mahatonga manamafy an'izay teny nambarako zay Romanina 10 zao androka vakitsika Romanina 10 de vakitsika ny 9:7 eno tsara nge satria raha manaiky an jesosy ho tompo amy vavanao ianao satria raha manaiky an jesosy ho tompo amy vavanao ianao zany hoe vavanao ampiasainao ka miteny hoe jesosy io tompoky ianao zay le dikan'le teny ary minao fonao fa andriamanitra efa nanangana azy tamaty de vonjena ianao zany hoe arahanao finoana avy anaty fo hoe tena resy lahatra ao tena manaiky ao fa efa natsangan'andriamanitra tamin'ny maty jesosy de ahoana ny voasoratra dia hovonjena ianao hovonjena ny fanainao 10 fa amin'ny fo no inona azahoana famarinana ary amy vava no anekena azahoana famonjena riavanao ny finonao sy ny fanekenao an'izany ihany no dingana voalohany sady lehibe indrindra ahafan'andriamanitra mamonjy amy fanainao mba tsy very ianao fa kosa anana fiainana mandrak'zay arak'ilay tenin'ny baiboly hoe fa toy zao no nitiavan'andriamanitra zao tontolo zao no meniny zanalay tokana mba tsy very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrak'zay sy tenyny voalazan'ny baiboly manao hoe andriamanitra tsy naniraka zanaka ho am'ty zao tontolo zao ty anameloka azy fa kosa mba amonjena azy amonjena ny fanahany de zao ihany keo anefa ary tena lehibe izy ity miankina amin'ny fanahinao voavonjy miankina amin'ny fiverenanao am'lay andriamanitra tsy totompony zao rehetra zao miankina am'izany no amonjen'andriamanitra anao ho afaka am'ireo olana zay mety ny ozina sy mety ny faneratsy
araky le fanambarako taminareo hatram'izay matsy a raha mbola eo amin'ny olona miozina sy ny fanaratsy de mitondra olana saribany izy ary raha tsy diso ritadidiko tamin'ny herina de mitondra zava-doza mihitsy a ny ozina sy ny fanaratsy raha mbola mitoetra eo amin'ny olona izy ka tian'andriamanitra omena fitsarana omena fiadanana omena fiana be dehibe matsy ianao zay ny tena tian'andriamanitra tokavana faharoa rehefa voavonjy ny fanahinao rehefa tavaverina eo amin'andriamanitra ianao rehefa miala matsy ny olana de normalna be nge hoe tonga aminao ny fitsarany tonga aminao ny fiadanana tonga aminao ny fiana be dehibe fa raha mbola eny ny olana nety nyoza nety ny fanaratsy inona fitsarana azonao eo inona fiadanana azonao inona ny fiana be dehibe ho tanterako ny fiainanao matetika matsy ny mamaika ny olona dia izy voavonjy ho afaka am'ireo olana sy ireo zavatra manahirana azy zavatra tahatahaky zany matetika no mamaika ny olona de ho iaho hoe ho tavela eo ianao raha ohatra ka izany no mamaika anao ry havanao ho iaho aminao ny mamaika an'andriamanitra aloha no oka ho ataonao ho mamaika anao dia ny aminjena ny fanahinao sy ny iverenanao amin'ny andriamanitra tsy toy zay no mamaika an'andriamanitra ho antsika salok'olombelona ny fanahinao aloha voavonjy ary ianao aloha tavaverina somatsara eo an-tanan'andriamanitra indray fa miankina am'izany rehetra izany zay le nambarako tery aloha no ahafan'andriamanitra mamonjy anao ho afaka am'ireo olana nety ny ozina sy ireo olana nety ny fanay ratsy tsy maintsy miroso am'izay dingana voalohany sady lehibe zay ianao tompoko vao azoatoka ny dingana faharoa de le nambarako teo hoe famonjenanao ho afaka amin'ny olana nety ny ozina sy famonjenanao ho afaka amin'ny olana nety ny fanaratsy no zany tapao anio de anio ihany aza mangatakandro tapao anio de anio ihany ny fiaina ny hevitrao ny iny sy ny andray an' jesosy mba ho voavonjy ny fanahinao aorina ny famonjena ny fanahinao sy ny fatokavanao ao aminy ao am' jesosy dia ovahany ny olana misy eo aminao ka ho tanteraka lay teny zay fanambaran' jesosy hoe anana fitsarana ianao anana fiadanana ianao ary anana fiainana be dehibe ianao zany matsy fa ivavaka ho anareo ao amin'ny famaranana ivavaka ao mba ho tapaka sy ho foana ny fisina ozina zay nitondra olana teo amin'ny fiainanao hatram'izay ka hatram'izao ivavaka ihany ko ao mba hiala tanteraka ny herin'ny fanaratsy sy ireo fanaratsy nitondra olana zay nakivy anao na very fanambola velona anao teo amin'ny fiainanao hatram'izay ka hatram'izao reo hoe roa ratsy reo matsy no fototsy ny olana misy eto ambony ty tany ety ary misy eo amin'ny olona averiko indray hoe ivavaka ho anao aho amin'ny famaranana no zany de tsy maintsy esorina hiala aminao ro ery ro ratsy reo amin'ny alala vavaka zay ataoko tsy maintsy esorina ho iaho ka ny fombiazako a aza ambarako aminao ny fombiazako na ny fandreseko raha manao vavaka ho anao ho anareo aho de zao ianao efa tonga am' jesosy tonga ao amin'andriamanitra zany hoe efa manana fanavovonjy zay zany ny fombiazako fa raha tafaroso am'le dinina voalohany ianao amafisiko hoe voavonjy ny fanahinao tavaverina amin'andriamanitra ianao ho hitanao ny fiasan'andriamanitra magaga amin'ny alala ny vavaka sy ataoko fa dia votsitra hiala eo an-tanany devoly ianao ary isinda tanteraka tsy hoe ho aminao intsony mierina ozina de iva mora foana le olana de ho tsapanao am'izay hoe marina be la teny jesosy hoe mpanome fitsarana izy mpanome fiadanana izy mpanome fiainana be dehibe izy kasiany amin'ny oza sy fanaratsy a no asiko fanazavana kely am'izao fotoana zao anisany
ozina sy fanaratsy tsy maintsy esorina am'ty androandroany ity, esorina iala aminao de le ozina sy lay fanaratsy mpitondra fanikiliana sy mpanao sakana. Tsy maintsy esorina ireo, tsy maintsy esorina ireo satria olana amy karazany no entiny eo amin'ny olona zay mbola ipetrahan'izy ireo na itoeran'izy ireo. Ohatra izao, raha mbola eo aminao zao ity karazana ozina sy fanaratsy iray ity dia tominy ny olona zay miaraka aminao na ny olo tianao mba anilikanao tsy ahoana tsy ahoana, tominy anilikanao tsy amin'ny antony, tominy olona zany ry havana malalo. Ary na iza olona miaraka aminao zany hoe mifankaty aminao de ataony maneho faratsy toetra tahaka zany foana. Le olona mihitsy ny to mba aneho faratsy toetra eo aminao. Ny tanjon'ilay ozina lay fanaratsy de ny tsy siny fanambadiana raikitra natanteraka zany. Ka nafiry ny olona ny fandiby miaraka taminao hoe lasa teo de tonga andray, lasa teo de tonga andray, lasa teo de tonga andray, de ho tahako zany foana no iananao mandra-pahantotrao na hoe mandra-pahafatinao raha mbola eo aminao ny ozina sy fanaratsy. Olana nke zany rehefana malala ivavako anao mba ho afaka am'zany ianao, ivavako anao ao mba ho afaka am'zany ianao tompoko. Zay mahatonga amy teny hoe ekeo Jesosy, ekeo Jesosy ho tompo, ho mpamonjy ary ho metoerana ao anatinao izy. Fa raha vao tonga am'zay dikan'izay ianao, anakery ny vavaka ataoko anao, anakery amijena anao ho afaka am'ireo olana netiny ozina sy netiny fanaratsy. Raha mbola eo aminao ihany ko ty karazana fanaratsy raha ity dia tominy ny vadinao na ny zanakao mba anilikiliky anao, tominy ny olona ho an-trano mba andray anao, ohatra andray anao tsy toy ny reny na tsy toy ny vady mendrika ho atsaina. Ny rem-pianakaviana nge na ny vady ke de mendrika ho atsaina toy am'zany ihany ko na ny ray-pianakaviana mendrika ho atsaina. Fa raha ohatra ka mbola eo aminao le oza sy le fanaratsy le nambarako teo, karaza le mpanilikiliky, dia voataona foana ny olona ao an-tranonao, zanako na ny vadinao mba anilikiliky anao ka tsy raisiny toy ny olona mendrika ho ajainy anao ao anaty tokantrano. Efa nahita renim-pianakaviana niona tamiko de nitantara tamiko mijaly ny fiainanay ho tokantrano pastera, tena mijaly. Fa lay zanakailahy faralao izy de tena mampahoriny rainy. Inona fampahoriny ataony le zanany faralahiny rainy? Tako vola izy, raha vao tsy mame vola ny rainy de vonony, hainao hoe vonony, daroany, omeny daka, opainy. Mafy ange zany ry havana hoe zanaka nateraka manao zany aminao, mafy ange zany. Ary zay le ozina sy le fanaratsy mitoetra eo amin'ny olona. Zay le zavatra ratsy entiny eo amin'ny olona, zay le zava-doza entiny eo amin'ny fiainan'ny olona. Olona ny zany. Ary la itsy hoe zavatra mandalo le olana entiny fa mandavataona ka dia mampijaly fiainana. Inona fitsarana, inona fiadanana, inona fiaina be dehibe tsapanao amin'ny fiainana tataka zany mpiainy malala. Noho izany ilaina miala aminao ireo roa ratsy na mpitondra olana ireo. Ohatra ihany ko raha mbola eo aminao zao ity karazana fanaratsy raha ity dia saboteny tsotro zao ny zavatra rehetra ataonao, saboteny ny asa fivelomanao, ataony tsy mety, ataony mandamoka, ary ataony tsy mety, ataony mandamoka mandavataona, ataony matekarana amin'ny foana. Efa mba nihiratra kely ny masoandronao, efa nitetehaka ianao, efa niorakoraka ianao, zao vao tafita, zao vao tafavoaka, kanjo amin'ny ora farany indrisy fa maty ny ray le zavatra noeritreretinao ho tanteraka
eo amin'ny fiainanao ary le izy o eo araky nambarako tery aloha tsy hoe ndray mandeha fotsiny sehony zany eo mandalo fa tena hoe matetika ary efatra am'izay olana zany ary olana mampamofo mihitsy fa nisa tena olana de ty tsy eo amin'ny lafiny fitadiavana sy ny asa famelomatena ihany no tena anyehony fa ratsy toetra ataon'ny osa sy ny fanaratsy fa eo amin'ny lafiny zavatra be debe ohatra eo amin'ny lafiny fitiavana efa natsitiko tery aloha mozy ity ataony mandamoka sy matiakaranany ny fikasanao ohatra eo amin'ny lafiny fianarana tampoka be de lasa marary na misy zavatra hafa mahazo anao dia raha tendray lay examen zay miotretinao hoe ho atao na ihany ko tafita fianarana ihany ianao fa saingy tsy mety mahita asa tsy mety mahita asa mifanaraka amin'ny diplomanao asa ratsy ataon'ny ozina sy fanaratsy daholo zany rehetra eto zany ny zavatra ratsy eton'ny oza sy ny fanaratsy matsy de tsy hain'ny olombelo no vahana tsy hain'ny fahaiza-mampalalana no vahana tsy hain'ny heritsika olombelo no vahana fa mila hery hafa amahazy ary ny hery hafa mahavaova azy de ny herin'ilay andriamanitra totoa na ny herin'i Jesosy Kristy zay ihany efa voasoratra mantsy fa Jesosy sy ny heriny dia ambony noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra sy fanjakana rehetra ary ambony no ny anarana rehetra misy eto ambony ty tany ity ka rehefa mino an'izay ny olona manaiky an'izay ny olona dia mora foana ny ivoan'le olona hiala amin'ilay olana nety miozina sy ny fanaratsy fa ny mampahery sy mahafaly any ko de izao afaka tapahana sy foanana ny oza sy ny herina inona karazany ary afaka esorina hiala amintsika zanak'olombelona ny fanaratsy ny heriny na inona karazany zay le nambarako taminareo teo hoe ny anaran' Jesosy de ambony indrindra ambony noho ny hery rehetra ambony noho ny fanapahana rehetra sy ny fanjakana rehetra ambony noho ny hery rehetra sy ny fahefana rehetra ambony noho ny anarana rehetra zay tononona eto ambony ty tany ity zany matsy fa efa nanaiky na antona teo ambony azy fijaliana Jesosy ho fanapahana sy ho fanafanana ny ozina misy eo amin'ny olona zany matsy fa efa nanaiky ny ho foaty teo ambony azy fijaliana Jesosy ho fandriganana sy ho fanampotehana ny fanaratsy sy ny ekipany rehetra Galatiana toko fahatelo de fa 13 manambary izany ary Hébreux toko faharoa 17 sy ny 15 no milaza zany no antony mahatonga manentana anao foana hoe mila misy manaiky an' Jesosy anao fa izy ny tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ty mila mandray azy hitoetra ao anatinao ianao ka mivavanao mihitsy no ampiasainao hoe Jesosy eo tompoka anao manasa anao amidira ato anatiko manasa anao midira ao anaty tokantranoko ary ilaina manana fanahy voavonjy ianao rehefa arako ireo nambarako ireo ny momba anao de mora foana ny alan'ny olana nety ny oziny sy ny olana nety ny fanaratsy tsy hoe ho aminao intsony ary mora foana ny atongavanao am'ilay nambaran' Jesosy hoe anana fitsarana ianao anana fiadanana ianao ary anana fiainana be debe ianao ary avy hatrany aza dia anokana fotoana hivavako anareo manakery ny vavaka ataoko raha ohatra ka miroso am'izay dingan'izay ianao ary mino an'izay afatra nentiko izay ianao mora foana ny afaka anao tompoko fa milonina vakovavaka ity misy filazana apetrako amintsika rehetra tsara aminareo tompoko tsara aminareo zay nandre azo afatra nentiko zao raha akaiky misy anao na hoe mandididina ny tanàna Antananarivo tonga hava tompoko mamonjy ny fotoam-pivavana zay ataonay fiangonana Refialotra kely izahay de tena mino ary tsy hoe mino fotsiny fa efa nahita sy natsapa fa miasa ho anatin'ny fotoam-pivavana zay ataonay ny herin'Andriamanitra totoa ny herin'ny anaran' Jesosy efa nahita zay ary tena natsapa mihitsy ary zany no antony mahatonga ny tsy misalasala tsy mirorosaina ary sa manasa ny olona ho avy marina nefa
sao de diso hevitra nareo fa tsy hoe ny fiangonanay akory ny tsara indrindra tompoko na hoe mendrika indrindra na ao aminay ihany no hoe misy an'andriamanitra miasa tsy ia fa zavatra tsapako fotsiny hoe efa nanao an'izany andriamanitra tao fiangonana isanay ary inoko fa mbola nanao an'izany izy mandrika kehitriny zany no anto matoka anay manasa anareo tongava tompoko tongava fahasoanao ary raha mety azy rehefa tonga ihany anao de asa tapatapaka mihitsy tsara isika iserin'andriamanitra miasa foana eo aminao manapaka an'le ozina manosika an'le fanaratsy fa rehefa tratra ny tonto afy ereo tsy maintsy mialy tsy maintsy resy ary tsy maintsy tafita ianao midera niaja ry voninahitra moa de ho an'andriamanitra ray zanaka fanay masina reo ny fandaram-potoana alady ohatra amy 7 fidirana voalohany amy 6 fidirana faharoa amin'ny 1 fidirana fahatelo amy ray ora sasany fidirana faefatra ny andavanandro ro ihany ko ny voasoratra talata sy alakamisy samy manomboka amy ray ora sasany fa akoatran'izany maromaro zay mpanompon'andriamanitra ao amy fiangonana refy tongava ao ianao amy fotoana zay tianao atongavana fa misy mpanompon'andriamanitra afaka andray anao sy anao vavaka manokana ho anao ao ivavaka avetrany arysika apetrao amy fonao ny tananao apetrao amy fatra misy marary any ko ny tananao mino fa hiasany herin'andriamanitra androany vavakytsika andriamanitro lehibe ny famindramponao lehibe ny fahasoavanao misaotra fa afaka nitory ny teninao ao androany nanambarany amin'ny alehibe ny fitiavanao de ny fitiavana monjy ny fanany olona ary fitiavana ny amerina ny olona eo aminao indray ary indrindrindrindra fitiavana ny anome fitsarana sy fiadanana ary fiainana be dehibe ho an'ny olona zay mino anao sy ny mianaranao jesosy io koka mangy ny olona rehetra anao androany ka anapa-kevitra ny olona anio de anio ihany ino an jesosy andray an jesosy anome toerana jesosy ao anatiny ary ny andray fanapa-kevitra ihany ko anio de anio ihany ny anao divorce amin'ny oza sy fanaratsy mba tonga zao vavaka ataoko zao anakery amin'ny anaran' jesosy tapahako ny ozina foanako fisiny eo am'le olona zay mangetaheta famonjena sy fanafahana didiko amin'ny anaran' jesosy ny fanaratsy miala zao de zao ny fanaratsy ny heriny hiala am'le olona zay mangetaheta famonjena sy fanafahana andriamanitro ho am'ny fitsarana ho am'ny fiadanana ho am'ny fiainana be dehibe ny nitsiraray avy zay nandre niafatra netiko tam'ty androandroany ety ho anao nidera sy niajarany voninahitra ny marary rehetra sy dranona amin'ny anaran' jesosy miala ny aretinao amy tenany olona miala ny aretinao amy vatatenany miala ny aretinao amy tova naretina inona sy traniko amin'ny anaran' jesosy kristy reo zay mino ary mangetaheta ny fanasitrana avany an-danitra ho sitrana amin'ny anaran' jesosy izy misaotra tompo misaotranao ao amin'ny anaran' jesosy amen zay zany tompoko no fotoanantsika tam'ty androandroany etika dia mametraka mandram-piona manao veloma tompoko teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely